Ampifaliana mandrakariva no ionatsika ao anatin'izao fandaharana hitondrana fampahirezana ho atsika izao avy amin'ny teny soratra masina, koa handeha ankinitsika ambavaka izany fotoana izany. Ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro, endre ny fifalianay fa mbola manana tombotsoa afaka iantso ny anaranao. Misaotranao izahay no ny fandrakofanao anay ny famindra-po, ny fitehirizanao anay na dia tsy miendrika aza, koa dia mangataka aminao zay toko malalo ny famelan-keloka, ny famindra-po avy aminao. Meo anay koa ny fanahinao masina, ary raha handinika ny teninao izahay dia te hanovo ny fahamarinanao hitondranay ho amin'ny famonjena, koa ka ny fanahinao masina ny ho aminay tsirairay avy. Ny anaratsinao ry Jesosy Kristy tomponay no hanonana sangatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitrintsika amin'ity andro voalohany ity dia hoe sandainao inona moa ny aina nomeny Kristy. Sandainao inona moa ny ainy Kristy. Fantatsika loatra lay fitiavan'Andriamanitra atsika, ary nahatonga azy nanome ny zanany lahy mba tsy ho very. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia inona kosa no santa izay omenao ho azy. Ankoatran'ireo teny fikasana maro atao amin'ny soratra masina, dia tsy ny olona tamin'izany teny fikasana izany izy. Anisan'ny teny fikasana lehibe omeny atsika ny famelan-keloka, ny fanadiovana, araka ny bokyny nosoratan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raha izany famelan-keloka izany no omeny anao, inona kosa ny sanda omenao azy? Maro koa ny teny fikasana na any amin'ny testameta taloha na ato amin'ny testameta vaovao izay omen'Andriamanitra atsika. Raha jerentsika ny bokin'ny mpaminany Isaia, izay azo lazaina hoe filazantsara ny testameta taloha, dia miresaka ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny Isaia 7. Ao amin'izany Isaia 7 izany dia misy teny fikasana mamy, dia izao no ambarany. Raha ny andininy 2 voalohany sy 2, ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo, mitoroy teny soa mafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny eliny, ary efa nandray indro eny tamin'ny tanan'i Jehova izy, ho valy ny fahoriana, valy ny fahotana rehetra nataony. Izany no asa nataon'Andriamanitra ho atsika. Ampionony, ka ahoana kosa ary no asetritsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria voavela ny elitsika ary mandray indro eny amin'ny tanan'i Jehova isika, ho valy ny fahotana rehetra izay nataony. Dia mbola manohy ihany ny ankantony teny fikasana ny 7:20 ka hatramin'ny farany. Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako, ary mielona tsy hitan'Andriamanitro ny rary ny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izay manarona, izay namorona ny faran'ny tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, ary tsy tratry ny saina ny fahalalany. Mahampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be, na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafotohana mafy. Fa zay miandra ny Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery,
miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Izany teny fikasana sosy sarobidy izany dia inona no asetrinao, inona no santa omenao an'Andriamanitra fitiavana an Jesosy Kristy lay nanome ny ainy ho fanavotana. Ary mbola mitoy ny teny fikasana araky ny boky Isaia fa 7:7-8 ihany iny novakitsika fa ankehitriny ry Jakôbô, izao lazainy Jehova zay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Raha Sadraka Mesaka Abednego raha ny aina izany teny fikasana izany de tsy sanday ny voninahitry Babilôna izay mety montsana na mety raraka izany fitiavana izany, fa sa izy ny sandany ainy ho an'Andriamanitra. Dia nateny izy manao hoe ry mpanjako, aoka ho fantatrao fa na dia tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitray dia hijoro ho an'izany Andriamanitra izany hatrany izahay. Fa ny sary olona zay natsanganao tsy ankofanay, ary ny Andriamanitra ho tsy vavahanay. Izany no sanda nomeny Ezitely miralahy setry nyty tenin'ny mpaminany Isaia ity. Fa ny amiko sy ny aminao sandainao inona moa ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha taty amin'ny testamenta vaovao no jerena indray dia hitatsika ny fiainany ilay mpamoretra antsoina hoe Zakaiosy. Ny filazantsara Lioka 7:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 10 dia mitantara ny fiainana zay niovany ity Zakaiosy ity ho mpianatra mahatoky ho an' Jesosy. Lehibe amin'ny mpamoretra izy sady mpanan-karena, zany hoe nanana fidiram-bola tsara ary nanana asa tsara ihany koa, fa tsy hoe ny vola miditra fa ny asa ratsy. Fa i Zakaiosy dia sady nanana asa tsara no be karama, kanefa ny ara-panahy kosa dia tsy tomombana. Ary rehefa tonga kosa ny fiaonany tamin'i Jesosy, rehefa hitan' Jesosy ny aminy ka niteny Jesosy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miatrana ao aminao aho, dia tsy nosandaina zavatra hafa intsony zany fisintonan'i Jesosy izany, fa avy hatrany izy dia nidina faingana ka nampiatrano an' Jesosy. Engane izao fianonany tenin'Andriamanitra izao dia tonganao ampiatrano an' Jesosy sy ny fahamarinana. Ary tamin'izay fotoana izay dia nitsangana i Zakaiosy ka niteny nanao hoe ry Jesosy eo, ny zavatra indro ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary ny zavatra io nalalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Tsy nosandainy Zakaiosy ireo arena zay teo ampelantanana, na tamin'ny fomba hoana nazahoany azy, dia vonina izy ankehitriny hizara sy hanome ny atsasaky ny fananany ho an'ny malahelo, satria lay tompon'ny arena ny tafiditra eo amin'ny fiainana. Tsy tafiditra fotsiny ao an-trano fa tafiditra ao anatin'ny fiainany mihitsy ny Jesosy, ka tsy nahoany ny arem-bevava zay nananany. Koa dia tsy nisantainy Zakaiosy tamin'ny zavatra hafa ny fitiavany an Jesosy. Ianao ihany koa dia irian'Andriamanitra anome ny tsara indrindra ho an Jesosy, na amin'ny ara-nofo izany na amin'ny ara-panahy, ka hanolo tena 100% azy
eny na dia hatramin'ny aina aza. Tsy ny fananana ihany fa izany no mahatonga ny Solomona iantso any amin'ny bokiny Ohabolana manao hoe anaka atolory any fonao. Aoka ny fiainantsika dia ho voatolotra ho an'Andriamanitra, ary tsy zaka io sy ihany no nanatanteraka izany fisantanany famonjena izany ka nafoizany zavatra rehetra anaraka an' Jesosy, fa tahaka izany ihany koa i Paoly dia raha ny fitantarana nataony ao amin'ny bokiny Filipianina 4, ny 9, 10, 11, 17 dia mitantara izy fa izy dia avy amin'ny fokony Benjamina ary fototr'Israely, Hebreo iringiriny, ary raha ny lalàna dia Fariseo, ary nolazainy aza fa teraka rehefa tonga ny havalona dia nifirana izy. Kanefa izany rehetrarehetra izany dia manambara izy fa nataony faty antoka, koa dia tsy nitoky tamin'ny ara-nofo izy fa nitoky tamin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny famonjena izay nentiny. Ary dia izao no teny lehibe izay nataony ity apôstôly Paoly ity, izay tiako koa iombonantsika rehetra amin'ny fanekenan Jesosy Kristy ho harena lehibe sy ho zava-tsy ho indrindra, ka tsy ho sandaitsika izay rehetra ananantsika fa ho an'i Kristy ny fiainantsika manontolo. Bokin'ny Filipianina 4, ny 9, 9 sy ny 7, 9. Araka ny zotom-po dia nanenjika amin'ny fiangonana araka ny fahamarinana vamina lana dia tsy nanatsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny, fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalànan'i Kristy Jesosy Tompo, izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy. Izany no voady tao amin'ny Paoly, averina indrola hoe ataoko taimboraka, ataoko faty antoka, satria mihoatra amin'ny zavatra rehetra ny fahalalànan'i Jesosy, indrindra tsy ny fahalalàna azy ihany fa ny tenany manontolo. Ka aokary izao sy anao koa anaiky an'i Kristy eo amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ny tompony hita izany teny izany hatonga fampaherezana ao antsika, hiatrehantsika fa Jesosy sy ny fiainana dia afaka hitondra fiainana mandresy sy mahomby eo am-pelantanany. Tompony omba antsika. Amen. Andeha ho fezitsika amin'ny vavaka izany. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, manaty mpisaorana sy fiderahana fankasitrahana anao izahay, satria na dia mpanota tsy mendrika ary izahay dia notiavinao, na dia tsy manana hery sy malemy ary izahay dia natanjahanao sy nombanao tamin'ny fahasoavanao, ka dia afaka mijoro, afaka miresaka, afaka mivavaka aminao, koa dia misaotra anao izahay. Koa ny zavatra rehetra izay nomenao anay, na tombontsoa eo amin'ny fiainana izany na ny fiainanay manokana sy ireo fanomezam-pahasoavana avy aminao, dia aoka tsy sitokinay izany fa ianao izay mpanome sy mikarakara anay no hitokisanay, ary dia ianao no ataonay toky, ianao no ataonay lohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Tompo malalo, ampandreseo no ny herinao izahay, ary aoka tsy amihana ho an'ny tenanay ny fahasoavana izay nomenao anay, fa aoka izara izany mba hitombony. Ny anaratsoanao Jesosy Kristy, lay tompony arena, mpanjaka ho avy tsy ho ela, ianao no hanonana izany vavaka izany. Amen.